Arak'izany raha mbola tsy mety miala amin'ny toerana ireo mpikambana eo anivon'ny filan-kevitra ambony tetezamita izay noesorina dia efa mandray ny toerana ihany koa amin'ny maha-parlementazy ireo mpikambana vaovao ary efa mandray ny asany ihany koa. Volaravavy Tsirakotorson mitondra ny andindiny vaovao. Efa mandray ny asany ireo mpikambana CST vaovao. Tamin'ity androany ity dia nisy ampahany tamin'izy ireo no niatrika ny asam-bomera. Anisan'ny tazana teny amin'ny lapan'Nosy kely ny maraina teo Andriamatoa Elize Ratsiraka sy Avimana izay voatendry ho CST ao anatin'ny anjara isan'ny filoha tetezamita Andry Rajoelina. Tsy mijery hoe iza no nosoloako fa ny andraikitra nomena no tanterahako ary izay fitokisana zay dia asehoko amin'ny alalany traike fa ny fahaiza-manao mba hitondrana ny firenena ty amin'izay tanjona tratrarina. Raha pito 7 Jona dia izy ny fivoriana azo mibesiny maroatrehany eo anivon'ny filan-kevitra ambony tetezamita. Ny ministra ny fambolena Andriamatoa Roland Ravatomanga no hiatrika ireo parlementaire CST amin'izany ka amin'io ny resahana mikasika ny Anjiambalala izay mandrakotra faritra maro eto amin'ny Nosy amin'izao fotoana izao. Anisany antsoina hiatrika izany ireo parlementaire 320 vaovao ary nilaza ihany koa fa hiatrika izany ny parlementaire izay nisorona. Ahina arak'izany fa hafana ny adefitra sy ny zava-tranga eo anivon'ny CST raha mipitso.